miopapana ny fandaniana taon'ny ministera sy androm-panjakana malagasy teo anelanelan'ny taona 7 sy 24 voakasika izany ny fandaniana mifandray amin'ny fivezivezena ka ampiasaina ny sekal izay mahatratra 70 miliara ariary raha toa ka 27 miliara ariary izany tamin'ny taona 24. Mbola andrasana treto ny fahatongavan'ny Petra Kotiniaina tarika ny hetsika ataon'ny APRN androany izy ireo izay miaraka amin'ny fikambanana hafa tsy afa-po tamin'ny latsabato ny 20 oktobra teo, latsabato izay avoaka vonjimaika ny vokany anio tolakandro etsy amin'ny Sionita. Ary farany tongotra ny fahavaratra fotoanan'ny voalavo amin'ireo karazany maro eny an-tsena ho an'ny fisorohana izany mbola be mpisafidy ny tota. Manasanao ary tompoko lahy sy tompoko vavy aharitra hatramin'ny farany. Trano-pilaminatsaina ve ianao? Nataonao mihitsy sy tolotry ny analogy ity. Trano misy jiro sy rano mafana, zaridaina ary tonga ny fiara amin'ny vidiny tena mirary. Misy efitra telo na efatra arak'izay ilainao any an-dranomanilatra Tsirabe. Tarafinten'izao sahady angeny ankantony rehefa ho fenoinao fanaka raiso tanana no avinao. Tadsoa ny laharana 032 05 910 56 na midira ao amin'ny tranokala analogue.amg. Andao hiara-norina ny tanànantsika. Le vrai plaisir de beurre. Femmes, nous voulons être nous-mêmes, libres et respectées. Femmes, tour à tour fortes ou fragiles, nous aimons. Femmes, nous profitons de chaque instant de la vie. Softex, pour nous, est tellement nous. Tiwela. Akafaliana indray ny tsy dia natokatranao amin'ity atoandro ity manasanao naraka ny vaovao hatramin'ny farany. Andramanariva no ivoaka ny voka-pifidianana vonjimaika etsy amin'ny fobe Voamera Mahalotena misana ny fifidianana etsy Alarby afaka 12 andro kosa ny valim-pifidianana ofisialy mbola tanterina aminao amin'ny 7 ora kosa ny antsipiran'izay vaovao izay. Manginginy eny Ankorondrano eny raha ny fampitam-baovao avy amin'ny mpanao gazety eny an-toerana amin'izao fotoana izao. Nanome fotoana ireo olona tsy mankasitraka ny fihodinana voalohany tamin'ny fifidianana ny PDS ny Fianaratsoa teo aloha Petra Kotiniaina izay nanangana ny APRN. Efa miodiody eny amin'ny manodidina kosa ny mpitandro amin'ny filaminana. Araka ny vaovao azo hatrany tokony amin'ny 2 ora no tonga eny an-toerana i Petra Kotiniaina ary andrasana hatrany moa ny fivoaran'ity raharaha ity. Hatreto aloha ny voka-pifidianana ny candidat flou teo aloha Ravalomanana Marc sy ny candidat flou anteteza mita Rajonar Mampianina no hiatrika ny fihodinana faharoa amin'ny 20 Desambra ho avy izao. Isan'ny candidat ny songadina ihany koa ary hita ary tsy azo hidivirina intsony amin'ny raharaha politika eto Madagasikara hiazo Andrinana Arvelo avy amin'ny MMM fanampanazavana. Hatreto aloha telo ireo candidat misongadina hatramin'ny androany. Laharana voalohany ny candidat Jean-Louis Robinson toana ny flou teo aloha Marc Ravalomanana. Nofidiny ny olo-pirenena miisa 275,5 izany hoe manana ny isam-bato 120 isan-jato. Ny candidat Robinson izany no azo antoka fa hiakatra fihodinana faharoa raha tombanana ho mbola manana mpanara-diatra any amin'ny 530 isan-jato ny mpifidy ny tim tamin'ny taona 20 hita amin'ny hotaremarika 120 isan-jato io fa ny totongana izany ny antoko avana indray. Tsy niomana ny ahazo ny maro anisa ao amin'ny anteny miera-pirenena akory ary tsy manana fa tsy candidat député 120 manerana ny nosy izany hoe tsy maintsy hiady varotra amin'ny candidat tsy miankina maro sy anambitamby hanao ny hevitra rehetra iraisana amin'ny fikambanana maro vao afaka ny anolotra prime ministre. Rehefa tonga eo amin'ny fitondrana
tsy vitan'izany fa tsy manana fandarana asa amin'ny antsipriana ihany koa ity kandida ity afa-tsy ny boky kely no maniny antoko avana. Everina fa hiakatra amin'ny fiodinana faharoa ihany koa ny kandida Hery Rajaonarimampianina raha ny vokatra avy amin'ny senita hatreto aloha. Nahazo vato 470 sy 407 hetsy izy, izany hoe manana ny sahalan'isa 5.200 isanjato. Mazava ary voapirofo hatrany ankehitriny ny maha-kandida mpanjakana ny ity ministry ny vola teo aloha ity. Fa mety isolo Andratsirahonana Norbert Lala, mpanolotsaina manokany ny filohan'ny tetezamita Andrajoelina, i Joe Barson taleniny fampelezan-keviny araka ny nambaran'ny loharam-baovao maro samihafa. Hery Rajaonarimampianina indray izay kandida tonga farany ka tsy nanam-potoana nanaovana fandarana asa ka ny fitaovana nampiasaina nanaovana propaganda no nataony eo papana. Izy ihany koa no voakasiky ny 700,000 fitoriana zato mahery voarainy ny CES ankehitriny noho ny tsy fanarahan-dalàna maro hitan'ny mpanao politika ny kandida hatramin'ny olom-pirenena tsotra nandritra ny fampelezan-kevitra sy ny fifidianana. Tsy manana ny antoko hery vaovao na kandida deputé iray aza eran'ny Madagasikara. Laharana fahatelo kosa no misy ny kandida Adjondreny Anarivelo avy amin'ny Malagasy miara-miainga. Manana ny vato 0.250 isanjato izy, izany hoe nametrahan'ny olom-pirenena 2,757 fitokisana. Ity kandida ity izay samba ny voanaray anjara tamin'ny fifidianana filoha-pirenena no toana ny vondrona politika maro. Kandida tokana ny voy ny mangarara na raha hampirofo manoloana ny vahoaka malagasy nandritra ny fampelezan-kevitra. Efa nanomana ny fitantanana ny firenena hatramin'ny ela. Manana kandida solombavam-bahoaka miisa 7 manerana nosy ny malagasy miara-miainga ary kandida tokana manana fandarana asa mazava sy voarindra amin'ireo kandida telo voalohany ireo. Izy ihany koa no kandida tokana tsy misy pijapy na mitaingim-bozina tao anatin'ity fifidianana ity ka hery politika iray nisongadina sy nasongadiny vahoaka malagasy fa tsy azo iodivirana amin'ny fanaovana politika sy ny fampandrosoana ny firenena manomboka eto. Ny momba ny vato azon'ireo kandida kosa indray ny 12 amin'ireo telo amby telopolo ny rotsaka ovidina no nahazo ny sahalan'isa aotra faingo 20 hatramin'ny aotra faingo 720, izany hoe nahazo mpifidy miisa 4,700 sy 7,000 hatramin'ny 3,70 sy 4,000. Isan'izany Irandriamanantsoa Tabera, Zaferson Laza, Leniric Jean, Rajonary Patrick, Razemson Rakotomaharo, Rabearson Roland Dieudonné Vaombe, Tindrazanarivelo Jacoba Alain sy ireo ambiny hitantsika amin'ny sary. Ny 5 amin'ireo telo amby telopolo koa no nahazo ny salan'isa iray faingo 7 hatramin'ny raiky amby 80, izany hoe nahazo vato 4,10 sy 2,500 hatramin'ny 5,20 sy 700 sy 2,000 sy 7,000. Isan'izany ny kandida Razafy Manazato Julien, Monjarondefo, Rabe Manantsoa Brigitte, Rabe Tsarona Sylvain, Ravalsona Clément Razafisolo, Rakoto Andrianirina Fetson. Ny 4 amin'ireo kandida telo amby telopolo kosa no nahazo ny salan'isa 2,400 isanjato hatramin'ny 2,700 isanjato, izany hoe novidin'ny olom-pirenena 4,700 sy 700 sy iray hetsy hatramin'ny 7,70 sy 700 sy iray hetsy sy 2,000 sy 1,000 sy 1,000 sy 2 hetsy sy 1,000 sy iray hetsy dia ny kandida isany. Rajonarivelo Pierrot, Randriamampianina Joseph Martin, Radavidson Andreparana Benjamin, Ratrema William. Ny roa amin'ireo kandida telo amby telopolo no nahazo salan'isa 4,530 sy ny 4,550 isanjato dia ny kandida Sara George izay nahazo vato miisa 4,30 sy 500 sy 3,000 sy 2 hetsy sy Razafindrava Edgar izay novidin'ny olom-pirenena miisa 5,000 sy 7,000 sy 7,000 sy iray hetsy manerana Madagasikara. Pejy hafa kosa indray teo anelanelan'ny taona 7,000 sy 2,000 ahitana fitombona miopapana ny fandaniana ataon'ireo ministera sy androm-panjakana malagasy voakasiky ny fandaniana mifandray amin'ny fivezivezena ka ampiasaina ny sekal izay mahatratra 70 miliara ariary ara 2,7 miliara ariary tamin'ny taona 9,000. Izay no nivoatra tao anatin'ny famelabelarana nataon'ny Robomanana Orlando tale Général Nitahiry mbola mpanjakana omaly tetsy amin'ny Carlton mandritra ny fionana isaky ny telo volana moa ny GEM na nivondriny ireo mpandraraha eto Madagasikara fanampanazavana.
tsy tokony oatra ny 7 miliariary ny fandaniana ilaina raha ny finafinana entin'ireo manana Orlando tale jeneraly ny tahirim-bola mpanjakana. Ny fotoana fisian'ny krizy no mampiakatra ny fandaniana ataon'ireo sampandraram-panjakana nefa tsy mety maro toerana ny toe-karena eto amintsika. Misy krizy politika dia mandeha daholo ny fanararotana tsy ity ihany fa ny hatramin'izay dia mandeha foana fanararotana mandeha reny osikosoka isan-karazany ireny mandeha fanararotana tamin'ity moa zany dia misy an'io resaka sekala io fa ataoko efa hita ny vahaolana momba an'io atoato dia efa ny resaka karatra no iasana ary ny karatra dia ahafahantsika mifeha ny fandanidanimpona sy ny fanararotana samihafa amin'ny chèque carburant. Lohahevitra novelabelarina omaly tetsy amin'ny Carlton Nosy ny teti-bola-mpanjakana sy ny sakana ho an'ny fampandrosoana raha toe-karena. Anatsarana ny sehatra ny fitantanam-bola-mpanjakana no antoky ny dinky nandritra ny fivorian'ny UGM omaly io. Sosikevitra na rosy ny fanatsarana sy ny fanadiovana ny fitantanam-bola-mpanjakana eo anivon'ny ministera sy ny andrim-panjakana. Eo amin'ny fomba raha ny fanangonana ny hetra zao azo atao anafahana mba hoe miady amin'ity sehatra informel dia loatra moa izay mahakasika 700 ny fandrarana eto a Madagasikara mba ampitomboana ny vola miditra ao amin'ny fanjakana zany io. Nivoaka nandritra fivoriana omaly io fa ankoatra ny vola ao amin'ny kaonty manokana tantaniny tsy afaka manara-maso mivantana ny fandaniana atao eo anivon'ny tahiram-bola-mpanjakana ny mpiasa 700,000 ao amin'ny trésor. Tranga mpiara-mony mpitandro ny filaminana efa misotro ronono iray no sarin'ny polisy nitondra basipleta tetsy amin'ny 67 hektara ny talata teo. Saika amidin'ity lehilahy ity io basy io ary ny fantatra dia efatresy iray tapitrisa no saika amarotan'ity basy ity ka zao isarin'izao izy aza randrena atoandro. Tsy olanatra trarana basy tany Marinarivo fanafihana amin'ny tambasy nafatesan'olona tetsy Ambohijanaka mampimetra-panontaniana ny maro amin'izao fotoana izao ny fomba ahatongavan'ireny fitaovam-piadiana ireny eny ampelantanan'ny jiolahy. Vokatry ny krizin'ny sesisesy teto amintsika ny mahatonga ireny hoy ny fanazavana matetika azo rehefa manao fanadihadiana mahakasika izany. Tsy izay nefa miseho tamin'ity indray mitoraka ity fa mpitandro filaminana efa misotro ronono no sarina mivarotra basy mahery vaika vita eto an-toerana teto 67 hektara alohan'ny Senam ny talata 9 novambra teo tokony tamin'ny iray ora latsaka fahefany. Niaiky ny teo anivon'ny polisy pirenena tamin'ity indray mandeha ity fa misy mitandro filaminana mamatsy basy jiolahy ohatra velona ity voasambotra ity. Rehefa natao ny fanadihadiana ny olona io dia fantatra fa mpitandro filaminana efa misotro ronono mitondra ny grady adjudant ilay olona 80 taona izy amin'izao. Ny tena zava-doza zany dia hoe basy bereta no namidin'ilay olona ary fantatsika fa zany basy bereta zany no anisany pistolet automatika voasokajy anisan'ny tena mahery vaika. Fantatsika fa hoe ny fampiparitahany io fitaovam-piadiana io dia mitarika ny tsy fandriampahalemana izay efa nivoizina matetika tato ato hoe miparitaka be loatra ny basy ary misy aya hoe avy aiza reo basy reo. Misy mpitandro filaminana manao ny asan-jiolahy, misy mpitandro filaminana mampanofa fitaovam-piadiana ary raha ny vokatra hitantsika tato ato dia manam-pirofo tokoa zany hoe tsy lavina fa misy tokoa ny mpitandro filaminana izay amperinasa, misy koa ny efa voaroka ary misy koa ny efa misotro ronono tafiditra amin'izany trafika daromazana. Vita teto an-toerana raha ny endrik'ity basy ity no jerena dia tena sahala amin'ny basy vita ny ivelany mihitsy. Ambatilampo teo aloha no malaza ratsy amin'ny fanamboarana fitaovam-piadiana sahala amin'itony saingy raha ny toerana voalaza fa nahazahoan'ity lehilahy ity dia tany an-toeran-kafa. Rehefa nanao fanadihadiana zay satria natao ny analizy ny arma sy ny analizy balistika dia hita fa ty basy voalaza bereta ty hitatsika fa nany fonctionnement ny ara dia tena izay ny maha-arma automatika azy. Fonctionnement dia fonctionnement na arma automatika mihitsy fa saingy kosa ty basy ty dia basy vita teto atoerany. Basy vita teto atoerany ty
rehefa tena nataony fanadiadiana inona ny antony ilazantsika fa basy vita tetoterina ty fa tsy tena lehibe reta le 9 mm zay le basy tena mahery vaika ty bala ty zao de bala na 9 mm ary ty no bala miaraka amina bereta or nefa no nijerena le bala miaraka aminy bala na 765 dikan'izay ty bala 9 mm ty zany a tsy mandeha am'ty basy bereta ty tato anatin'ny 2 herinandro dia roa ihany koa izay no basy poleta sarin'ny polisy pirenena ny iray tetsy Ambodivoana ny herinandro teo ary ny iray ty sarina tetsy 67 hektara ty ny talata teo tokony mailatrana araka izany rehetra ary ampandreny mpitandro filaminana raha vao mahatsikaritra zavatra hafahafa mitranga fotoana ny fahavaratra fotoana ny voalavo ihany koa samy manana ny fisorohana ireny voalavo ireny ny tsirairay any tokantrano tsy afaka misaraka amin'izany fisorohana izany ny tota izay efa nanomboka lefy laza amin'izao fotoana izao vokatry ny tsy fahaizan'ny olona mampiasa izany 2 arivo ariary ka hatramin'ny 1 arivo ariary ny vidin'ny tota amin'izao fotoana izao miankina ny habeany Ajarandriana Toandro. Ny fahavaratra sy ny voalavo tsy angano fa zava-misy iainan'ny olona ireo rehefa tonga amin'ny fotoanan'ny orana sahala amin'izao poizina lakolom-boalavo samy efa fampiasan'ny olona amin'izao fotoana izao avokoa ireo saingy tsy mbola lefatra amin'izao ny lazany tota raha ny nambaran'ity mpivarotra ity dia 5 ka hatramin'ny 9 isan'andro ny lafiny ary tsy mifidy sokajy ny olona vidy eo aminy aleon'ny olona mividy an'ilay tota satria reny ny aingakangana nohon'le lakoly vita finoa mpanimba zavatra io ny tena mahasorenan'ny olona amin'ny voalavo tapitra potika avokoa izay entana rehetra lalovany samy manana fomba noho ny voalavo avokoa araka izany ny tsirairay ny tokantrano miompy saka mampiasa pozina izay 200 ariary dia mahazo lakolom-boalavo na vidiny 2 arivo ariary indrindra fa ny tota lakoly tsy mahazo voalavo lehibe fa totoziny ho azo le voalavo be tsy haiko na ato an-trano tsisy na tsy mahazo fisoroha ataonay zany ohatran'ny taonay zao misy hoe inona moa le fanafody anaovan'zareo azy reny satria tena be lehibe misy zany voalavo aminay raha voalavo betsaka le fanafody io zany ohatran'ny zavatra hoe hafahafa mahato azy izy fa ho any an-davaka any zay vao enina maimbo zany satria maty anaty trano ihany le fampitediavana any ravaveo zay tsy manasoma le ino ty le lavaka satria maimbo le izy voaka le fofo tokony hitandrina araka izany tsirairay amin'izao fotoana fahavaratra izao satria maro ireo valana retina mety hiparitaka indrindra fa ny peste izay azo avy amin'ny voalavo toy ny fisian'ny fako misavovony eran'ny tanàna lakan-drano tsetsina ny tatatra tapitratretin'ny fotoana ny vaovao eto amin'ny Cool FM sy ny Cool TV mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany veloma tompoko